Manomboka ny alatsinainy fa efatra ny volana jona zany dia azon'ny olo-pirenena tsirairay isa tokantrano ny manangana ny sainam-pirenena ho mariky ny niverenan'ny fahaleovan-tena io moa no fanambarana izay noentin'rareo avy eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Izay no makasika an'iny fa olana ry sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny momban'ny fotodrafitrasa isany amin'izany ny fanamboaran-dalana raha ny fanamboarana ny lalana eto Madagasikara no asiteny dia misy amin'izy ireny no an-dalam-panarenana, misy kosa no efa vita raha ny lalam-pirenena fa 470 mampitoena ambatondrazaka manokana no asiteny dia efa misy ny lamina sy ny rindra napetraka ahafahana manatanteraka izany asa izany. Loharano-karena ny lalana no izy manamora ny fivezivezen'ny olona ny entana amina tanàna maro samihafa. Sakana ho an'ny fampandrosoana kosa nefa ny faharatsiany. Misy ny ezaka amin'ny fanarenana ireo lalam-pirenena simba vokatry ny oram-be sy ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo teto amintsika izay tanterahany ministeran'ny asa vaventy. Isany niteraka fahatapahana ny fahasimban'ny lalam-pirenena fa 470 mampitoy anatin'ny Anambatondrazaka. Ao anatin'ny fanarenana iny lalana iny ny tompon'andraikitra, efa misy ny ampahany vita ao amin'ny komionan-daingo, distrikany Moramanga. Hitondra fampandrosoana ho an'ny komina ny fahavitan'ny lalana. Zafindra be donné be ny tanàna komina rural an-daingo toy ny faritra rehetra moa dia tsisy voaka izay tsy miandrandra ny fahavitan'ny lalana. Dia isan'ny azo lazaina hoe tombontsoa lehibe ho anay izao fahavitany am-pandalana eto amin'ny ponty route 44 aty satria raha mahita fa ny lalana moa dia isan'ny loharano-karena iray amohanany vokatra sy hivezivezena vahoaka dia isan'ny mahafaly anay fahavitany izao am-pandalana izao fa ny angatanay dia mba hitoy izao fa hita fa miezaka ny fitondram-panjakana moa zany amin'ity lalana aty azo lazaina fa hoe ny angarana izay atao komina an-daingo satria efa kely izy dia komina ny farany atsimo amin'ny komina anay ka hatrafany avatra amin'ny komina anay dia efa goudron daholo dia azo lazaina hoe isan'ny angara fanjakana zay dia misaotra betsaka anazy fa dia matsiaro sambatra izay indrindrandrindra fa raha mba toy izao dia sambarabe anay vahoaka aty amin'ny komina an-daingo izao ezaka fitondram-panjakana. Lalana amin'ny totaly 4 kilometatra eo no atao tara, eo ihany koa ny fanamboarana lakan-drano eny amin'ny sisin'ny arabe mba hanatsarana ny fivezivezen'ny rano ao amin'ity komina an-daingo ity. Efa vita tanteraka ny asa amin'ny ampahan-dalana mirefy 2.5 kilometatra izay natao tara eo anelanelan'ny PK 320 sy PK 420. Efa vita 80 isanjato kosa ny manelanelana ny PK 420 plus 100 sy ny PK 820. Ny 70 isanjato ny asa izay tanterahana ao an-tanimaso kosa no efa vita.